Anio alahady 20 Oktobra taona 2020. Alahady natokany fiangonan'i Jésus-Christ eto Madagascar hitrotrona ambavaka sy hanohanana ny fikambanana Masera MAMRE FJKM sy ny asa fanompona tanterahiny. Ary mbola ibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe Mihavao amin'ny Tompo ny mpino. Andesika riavana hanomana amin'ny fampanantsika hiatrika izao Fanompoampivavahana izao. Riavana ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Tompo. Amen. Idera sy hanome voninahitra n'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakina ny salamo. Ny salamo 5:1, andininy voalohany ka hatramin'ny 4, ary araintsika amin'ny hira 7:100. Aoka hitsangana ny fiangonana. Vakintsika ny salamo amin'ny anaran'ny Tompo. Milerahan'i Jehova, miantso ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany, ny rao azy, mankalaza azy, saintsaina fahagagana rehetra taony, atao voreharehanareo ny anarany masina. Aoka hifana ny fony izay mitady Jehova, mitadiavany Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Amen. Amen.
Hivavaka isika ry havana. Midera sy mankalaza ary misaotra anao izahay ry Tompo, noho ny soa rehetra nataonao taminay, sy noho izao fanompoana masina iarahanay manao izao. Aoka mifanainao masina mpifantoka anay tanteraka aminao Andriamanitra rainay, sy Jesosy-Kristy zanakao, ka ho voninahitra ao ane izao fotoana iombonanay eto izao. Amin'ny anaran'i Jesosy-Kristy mpamonjy anay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Enoy amin'ny fanajana sady eritrereto tsara ry havana, ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Ataontsika orinan'izany ny hira faharoa amby efapolo amby roanjato andiny voalohany sy ny faharoa. Hoy ny Tompo, ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsy, fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitany olona azy. Fa ianao kosa raha mivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao. Ka rehefa voarindrinao ny varavarana, dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Amen. Sambatra no ahitsirana izay mandeha lalàna Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony, ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ry havana, ko andeha hiaikeloka sy fona eo anatrehany. Ataontsika ao aorianany vavaka fifonana ny hira faharoa amby dimampolo amby efajato andiny voalohany sy ny fahatelo. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay o, nampahafantarinao anay ny sitraponao ankehitriny, dia ny vavaka marina izay ankasitrahanao, ka zonay valim-bavaka avy amin'ny iray. Mitaona anay ianao mba hanavao indray ny fomba vavakay, tsy ho tahaka ny ampiatsara velatsy na ny anjentilisa. Fa tao aminao izahay hiditra ao amin'ny efitranonay ao amin'ny mangingina, ka ho tafaray tanteraka ao amin'ny iray mpiaino vavaka. Koa mifona aminao izahay ry Andriamanitra rainay o, fa tsy nahatanteraka izany sitraponao izany. Ankoatra izany, mbola maro ireo fahazaran-dratsy izay mampisaraka anay aminao, na tamin'ny fijerinay, na tamin'ny fiteninay, na ny fomba fiasanay, eny, fa na tamin'izay tsy tsaroana akory azy. Mangataka famelan-keloka avy aminao izahay, mba ho olona voavela heloko amin'izao ankehitriny izao. Misaotra noho ny amin'ny Jesosy-Kristy izay mpamonjy anay, ka manavao anay hatrany. Amin'ny anaranao irery ihany no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
ry havana malala, raisampinoana sy fanantenana ny teny famelan-keloka atolotry ny Tompo ho antsika. Aorian'izay iderantsika ny Tompo ny firana fanampo ny 12 aoka hitsangana ny fiangonana. Hoy ny Tompo, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izaho efa niaino. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Izao dia izao no namono ny fahadisoanao, ary tsy tsarovako ny fahotanao. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny Masina, mideran'ny Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny Église, sy voasarana ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Voavela eloka ry havana dia say manambara ny finoany. Iarahantsika manonona izao ny fanekempinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra Raisy mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jésus-Christ zaran'ilay fanatontsika, izay nitotonona tamin'ny fanahy masina, nalerany malediriziny, nizarana apotokrata, nomona tamin'ny azo fijaliana, marika nalerina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ao kavanan'Andriamanitra Raisy, avy any ny fidiny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ankehitriny ry havana dia ampitaina amintsika ny raharahan'ny fiangonana. Afatra avy amin'ny Masera MAMRE FJKM. Ry havana, manonona ny fiadanan'ny Tompo ho anareo rehetra izahay, ary faly miarabantsika rehetra ny Masera MAMRE FJKM amin'izao alahady natokany ny fiangonana hitondrana ambavaka ny fikambanana izao. Misaotra an'Andriamanitra izay Masera ato amin'ny fiarahamiana ambavaka MAMRE FJKM amin'ny antso izay iantsony anay tsirairay sy ny fitantanany fikambanana hatramin'izao. Misaotra ny fiangonana Jésus-Christ eto Madagascar koa izahay amin'ny fanomezana anay ny alahady fahatelo
amin'ny volana Oktobra hitondrana ambavaka ny Masera sy ny fanokanantenany ary ireo asa fanompoana tanterahinay. Ankehitriny dia manararoatra izahay, mampafantatra indray ary milaza indray amintsika fiangonana na ny kristianina rehetra eo anivon'ny sany FJKM fa misy ny Masera FJKM. Manao antso ho anareo vehivavy, mahatsiaro fa manana antso manokana ho amin'ny fanokanantena amin'ny vavaka ao anatin'ny fitovona masina ho an'Andriamanitra, ny fiarah-miaina mba tsy hisalasala hanatona ny fikambanana. Izay Masera MAMRE dia mitona ny olona hanamafy ny fiainam-bavaka efa nataony, sady vonona mandray ireo olona fikambanana izay mangetaeta hanatanteraka izany. Efa misy ireo trano fandraisana ireo olona hitokam-bavaka sy hanao fiofanana ao ambavady mitafo sy ao asabotsina-meana amin'ny sarany mirary. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa misokatra ihany koa ny aingarantsana any Antsapana Nandasibe Moramanga. Ao anatin'ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa izay ankehitriny, koa tsy misalasala izahay, mangataka vavaka avy aminareo, ahatanteraka izany asan'Andriamanitra izany. Raisinay ampitiavana ireo tolo-kevitra na tolo-tanana avy aminareo, dia mankasitraka anareo manohana trano ny asan'Andriamanitra izay ankinina amin'ny fiangonana ary tanterahan'ny Masera MAMRE. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, isantatra izany ny fotoanany ankizy sy ny tanora. Mitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hanao ny hira 250 amby 700 andiny voalohany sy ny fahatelo. Jesua misotranao izahay ankizy sy tanora fa manana anjara-pampitoana andrenesanay ny teninao, dia mitenena Tompo fa miaino izay zandrinao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Afaka mipetraka isika. Inona moa rankizy loha-hevitsika amin'ity volana ity? Mihavao ao amin'ny Tompo ny mpino. Sokafy ara-ny baibolitsika ao amin'ny ohabolana 12:20. Ohabolana 12:20. Rehefa hita dia rahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: Saro amin'ny lalana tokony anian'ny zaza, ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany.
Zay no ten'Andriamanitra hoentsika indray zany amin'ity angalantsika lesona. Dia misy tantara kely hoentsika isotomantsika lesona amin'izany ten'Andriamanitra izany. Indray andro rakizy nisy lehilahy anankiray rabe ny anarany, nandeha namboly hazo izy. Dia rehefa nitondra zanakazo izy dia amin'ny karazana zanakazo zany misy mahitsy be, mbola kely izy dia efa mahitsy, dia misy nefa efa bilabila kely. Dia namboleny ny hazo, dia nivadika teny ny taona sy ny volana ny andro, dia nitombo ny hazo. Dia rehefa nialehibe izy dia izy zany mikarakara mikolokolo an'ireo hazo ireo, dia tonga teo amin'ilay hazo ankiray, zanakazo ankiray mahitsy izy, dia ozy rabe, toy izy ny fahitsiny se fa mandra-pahalehibeany se dia ohatr'izao aza mivilivily dia nandalo tany amin'ilay zanakazo ankiray efa somary bilabila indray izy, dia ozy izy se ho mba meteza ho se mba hitsy fa inona ary ty ataony se ty, dia kitiany eo zany izy amboariny dia bila foana izy, amboariny izy dia bila foana izy, dia lasa rabe avy eo. Dia nivadika teny ny volana sy ny taona, ny nitombo ihany le izy, dia mifampiresaka amin'izay le hazo anankiroa avy eo, dia ozy le mahitsy, se ngefa mba namboarina ihany se fa ohatrany tsy mety mihitsy se ty fa ohatrany io foana, dia ozy le bila, zay efa zao mihitsy zay fa zakidikitiana fa neny se ataovy zay mampetipety ny fiainany se, fa zay efa zao. Dia mbola nanitsy an'le namany ihany zany le mahitsy hoe ka ny any amin'ny farany angeny tsy njovina amin'ity zavatra ty se mba meteza ahitsy. Dia tany amin'ny farany amin'izay fa nengeza be zany le hazo, dia ozy amin'izay rabe, ty hazo mahitsy ty zao inona reny ataoko amin'ity dia nisy fiantsoana tao am-piangonana zany hoe zay manana hazo tsara sady mahitsy mba entina ty am-piangonana, anaovana fanaka ty am-piangonana, anaovana varavarana, latabatra, seza. Dia tonga saina zany rabe hoe za manana, dia nentin'le hazo. Dia teo amin'izay zany rehefa samy mikapaina daholo le hazo, dia nentina natao inona rakizy le hazo ankiray bila. Raha nareo zao nametra ny fanontaniana natao aiza le hazo bila, nentina tany am-piangonana sa natao aiza? Najalona tany. Dia izy tsy najalona fotsiny fa natao kitay nidorana nefa rano satria tsy mety entina ty am-piangonana. Dia zay zany lesona sotomintsika hoe meteza ahitsy mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Fa rehefa tsy mety ahitsy mbola kely zany tsika ankizy sy tanora dia mety any amin'ny afo ny efa rahantsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Hivavaka isika. Tompo dia feo ny fonay ankizy sy tanora mba ho madio sy mahitsy dia ny mbola zaza, ka ny herin'ny teninao ane hanova ny fiainanay. Amen. Ataontsika mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina ry havana ny firana fanampiny fahaenina andininy faharoa. Oh
tompona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra, misaotranao raha tonga amin'ny fotoana izay enona ny teninao. Dia ny fanahinao masina ary tompo no angatanay hitarika sy hanampy ireo izay hamaky ny teninao. Ho anay izay mpiaino ihany koa, mba ho mpiaino mpankatoa fa tsy ho mpiaino mpanadino. Dia ny mpanomponao izay tondra ny hafatrao, dia ny fanahinao masina ihany koa tompo no hanendry ny lelany, ary indrindra ihany koa hanampy azy amin'ny fitondrana ny hafatrao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Amaky sy haino teny soratra masina isika. Joba 2:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Joba 2:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joba dia namaly an Jehovah ka nanao hoe, fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza no mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana, koa dia ny laza izay tsy fantatro aho, dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, mihaino fa hiteny aho. Anontany anao aho ka ampafantaro. Fandrenesana ny sofina ihany no nandrenesako anao. Fa ankehitr'izao kosa dia ny masoko no mahitanao. Koa dia miaiky sy mibebaka aho eto amin'ny vovoka sy ny lavenina. Matio 4:1 ny 15 ka hatramin'ny 19. Matio 4:1 ny 15 ka hatramin'ny 19. Ara mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia, fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana hahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-poteny. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny hamaroan'ny teny no hiainona azy. Ko aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Romanina 1 ny 19 ka hatramin'ny 20. Romanina 1 19 ka hatramin'ny 20. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jésus-Christ aho noho ny aminareo rehetra, satria efa eran'izao tontolo izao nilaza ny finoanareo. Fa Andriamanitra izay tompoy ny fanaiko amin'ny filazantsarany zanany no vavolombelona amiko, fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho, ka mandrakariva raha mivavaka aho dia mangataka fandrao mba izy ahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry hitanareo aho, hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hampaherezana ianareo. Izany dia ny mba hiarahako hampirisina aminareo amin'ny finoantsika, dia ny anareo sy ny ahy. Amen. Ray masinao, ataontsika mpitsanganana hitsenantsika ny afatr'Andriamanitra ry havana ny hira 120 andiny voalohany ka hatramin'ny 13.
ry havako. Ry avana malala ao amin'ny tompo ampitomonao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Manasanareo ry havako malala hanokatra ny baiboly ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 9 ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 9. Matio toko 9 manomboka amin'ny andininy ka hatramin'ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 9 zay efa nivonaky tamintsika menakavy teo. Raha naraka tsara ny vaky tena reo ry havako malala dia fampianaran'i Jesosy mikasika ny vavaka izy ity. Manasongadina indrindrandrindra ny hatramin'ny fihetsika tokony atao, ahoana ny atao rehefa mivavaka. Ny toe-po, ny toe-tsaina, ny mombantsika rehetra nampianaran'i Jesosy eto hoe ahoana ny atao rehefa mivavaka. Zava-dehibe tokoa ny vavaka satria ataoko hoe na dia hoe tsy fototry ny fivavahantsika aza ny vavaka dia anankiray isan'ny mampijoro ny fivavahantsika satria ny vavaka no ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny vavaka no anehoantsika ny finoantsika. Ny vavaka no andraisam-pahasoavana. Ny vavaka no andrefesantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia mampianatra antsika Jesosy eto ahoana ny atao rehefa mivavaka. Ny lesona voalohany dia zao, mivavaha amin'Andriamanitra. Ahoana ny voalohany e? Dia mety gaginareo hoe angano misy olona tsy mivavaka amin'Andriamanitra e. Andao ngevaka itsika amin'ny andininy 5 amin'ny toko 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia, fa izy dia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Ahoana ho Jesosy raha mivavaka nareo dia aza manao ohatry n'inona ozy? Aza manao tahaka ny mpiatsara velatsia. Ny mpiatsara velatsia zany rehefa mivavaka tsy mivavaka amin'Andriamanitra izy fa mivavaka ho hitan'ny olona zany ny vavahany. Mivavaka eny amin'ny sinagoga ho fantatry ny olona. Aza manao toy ny an'ny mpiatsara velatsia. Tsara ihany ry havako malala ny mamaritra hoe inona moa ny atao hoe mpiatsara velatsia. Rehefa tena mijery ny teny fototra ianao dia sary ny amaritako azy aminareo. Ny mpiatsara velatsia zany dia ohatran'le olona mpanao teatra reny. Rehefa tena mandinika ny teny grika ianao dia zay ny dikany. Olona mpanao teatra. Zany hoe tsy izy akory. Tanao hoe manao teatra dia hoe izy zany ohatrany mba hoe dokotera ery izy kanefa izy tsy dokotera. Rehefa manao teatra izy dia ohatrany mba hoe komisera ery izy kanefa izy tsy komisera. Fa olona misehoseho ivelany fotsiny. Zany mila mitandrina amin'ireny resaka copie-coller reny. Dia eto Jesosy mampianatra fa ny vavaka marina, ny mpanao teatra dia mba hatonga ny olona be da be hitehaka ho azy. Zany ny tanjon'ny mpanao teatra. Mba ho hitan'ny olona izy, mba halaza izy, zany ny mamaky azy. Dia hozy Jesosy hoe rehefa mivavaka nareo aza manao ohatr' zany. Tsy no hitany vahoaka eny an-dalambe fa fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Ka tsy fijerin'ny olona ny manan-danja rehefa mivavaka fa ny aty fanahy, ny fo, ny saina manolotra vavaka amin'ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mila mivavaka ka mitady dera mandazy tsika na fakasitrahana any ivelany ao amin'Andriamanitra tsika, fa rehefa mivavaka pahatsorana dia mivavaka amin'Andriamanitra. Aza manao tahaka ny an'ny mpiatsara velatsia izay vavaka mitodika amin'ny olombelona, mivavaka mitodika amin'ny fiarahamonina, vavaka tsy mangataka amin'Andriamanitra akory, tsy dia tena le tonom-bavany sy fangatahany zava-dehibe fa izy ho hitan'ny vahoaka. Vavaka mba ho hitan'ny olona, mba tiany fantatry ny olona hoe tena mahay mivavaka be ranon'iny. Tandremo zany ry havana malala. Fa ny vavaka dia fifandraisana feno sy tanteraka amin'Andriamanitra. Zany mahatonga an'Andriamanitra hoe ndana miditra ao amin'ny mangingina, ao amin'ny efitranonao ianao, dia ao ianao mivavaka. Fiainana manokana ry havako ny mivavaka. Zany ny amporosian'i Jesosy atsika.
akatony varavarana dia mivavaka mangina fa Andriamanitra ange mahita ny miafiny ao anatinao. Zany ange mahatonga antsika mikipy rehefa mivavaka. Io maso io zany ohatrany hoe varavarakely dia akatona tsara dia ao ianao sy Jesosy. Zany ny zava-dehibe. Mivavaka amin'Andriamanitra. Kanefa havana mahavariana fa amin'izao andro iainantsika izao dia misy manao dokam-barotra mampianatra mivavaka. Tia hivavaka tsara ianao, iza moa zany mandrefy hoe tsara le vavaka. Dia ho marina ny vavaka ao dia misy raiki-poy azafady formule rehefa ohatran'izao ny vavaka ao, fa iza moa zany mandrefy ny vavaka tsy rehefa ohatr'izao ny vavaka ao dia mivaly, fa rehefa ohatran'izao ny vavaka ao dia tsy hivalian'Andriamanitra. Manjary misy milaza an'izany aza ny olona, ka zany ve fifandraisana fianao amin'Andriamanitra. Indraindray Andriamanitra miteny hoe ndana miditra ao amangingina dia ao ianao mivavaka. Nazavaiko taminareo teo hoe zany mahatonga antsika mikipy. Fa indraindray misy olona mivavaka, izy indray ny mampiratra amin'ny mason'Andriamanitra. Mikipy angambo izao Andriamanitra izao fa ndao sokafako ny masony, fa raha zany izy tsy mahita ny fiainako. Indraindray misy olona mivavaka toa manery an'Andriamanitra. Dia ny mahamaika azy ny tereny hataon'Andriamanitra, fa adinony ny mahamaika an'Andriamanitra. Dia indraindray misy olona mivavaka dia hoe tongava aty fa ho valian'Andriamanitra ny vavaka ao. Tongava aty ho hitan'izy. Tongava aty ahita inony. Fa Jesosy ny teny, tsy zany mivavaka fa mandehana ao amangingina. Zao indraindray misy olona mivavaka miezaka manokatra amin'ny mason'Andriamanitra, nga Andriamanitra tsy mahita. Indraindray aza dia variana mihitsy ianao eny amin'ny afisy, hatrany amin'ny televizion, hatrany amin'ny radio, misy hoe vavaka fanetsehana an'Andriamanitra, nga Andriamanitra latabatra. Dia ho akisakisaka ho etsero, ianao indray ve ny anery an'Andriamanitra. Fa ny vavaka ry havana dia fitaovana eo am-pelantanantsika. Andraisantsika ny baikon'Andriamanitra, ahafahantsika mihetsika, dia tsy tokony hifamadika amin'izany le izy. Ka aza mivavaka tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsy, fa mivavaha amin'Andriamanitra. Zany ny fiovana ampianarin'i Jesosy atsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny vavaka dia fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Zany ny zava-dehibe. Ny vavaka dia fotoana iray. Na tsisy mahita azy ianao, tsy fantatry ny olona akory azy ianao, mivavaka. Efa nisy sampana nampianariko teto. Ho zaho hoe aza maika anatitra fitiavana any aman'olona ho fa ny fitiavanao ngendraindray ataon'ny olona hoe tsisy ilako zany fitiavanao zany. Atao inoko zany. Aza maika hiantra aman'olona ho fa misy olona nge miteny hoe fa mahantra noho izy za ve dia hiandra ny fiantrana avy aminao. Fa zao mivavaha. Fa rehefa hivavahanao ny olona tsy afaka manao hoe indraindray azy ianao tsy fantany akory hoe mivavaka ho azy. Fa fidirana amin'ny fifandraisana feno sy tanteraka amin'Andriamanitra. Aza mivavaka ho an'ny olona, aza mivavaka ho amin'ny arabe, fa mivavaha amin'Andriamanitra. Ny faharoa afaka malala dia zao ny ampianarin'i Jesosy atsika eto. Mivavaha amin'ny fahatokiana. Ahoana ny faharoa? Hoy Jesosy hoe amin'ny andininy fahafito sy ny fahavalo, raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny amaron'ny teniny no enona azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha mbola tsy mangataka amin'ny azy anareo. Dia zany ny ampianarin'i Jesosy atsika eto, tena azo raisina isaky ny voateny mihitsy. Raha mivavaka ianareo dia ahoana hozy Jesosy voalohany? Aza mba manao teny maro tahaka ny fanaon'ny jentilisa. Tokony ampianarina atsika zany ny havana. Ahoana moa zany hoe teny maro fanaon'ny jentilisa zany? Raha tsy azavainy zany dia tsy azotsika. Tamin'ny faritry Palestina, ny faritry Mediterranée iny, nanana andriamanitra be dapery zareo. Andriamanitra masoandro, andriamanitra rivotra, andriamanitra ny divay aza, andriamanitra ny famokarana, andriamanitra be da be karazan'andriamanitra. Ka rehefa mivavaka ny jentilisa ka te hanana nyty rehetrarehetra ty izy, zanatry avina, dia ory andriamanitra ny rivotra eo olona ohatra,
mba homeo rivotra mangatsitsika re zay ory Andriamanitra masoandro aza de midanika loatra de tany saina tsirairay daholo zany reny Andriamanitra reny zay voafely ny fiainana. Hitanao manjary lava be le vavaka satria miantso an'ireny Andriamanitra be tabe reny. De zany nataon'i Jesosy hoe vavaky ny jentilisa, vavaka be tabe. Fa tsika mivavaka amin'Andriamanitra tokana zay mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra. Azavain'i Jesosy fa tsy tokony hivavaka amin'ny famerimperenana teny lava fotsiny tahaka ny fanaon'ny jentilisa tahaka izany, tsy ny habetsahany teniteneninao akory ny zava-dehibe. Taditinao perikopantsika ray volana teo zay le iana tsy hainao akory aza mivavaka nataony fa molony metsiketsika fotsiny de efa nafataran'Andriamanitra ny tany am-pony. Karavan'i Jesosy ny fomba fisainana fa ny vavaka lava ny mahomby, fa ny tena vavaka de tena ny vavaka avy ao am-po. Zany ny tena vavaka. Vavaka feno fahatokinan'Andriamanitra. Ny jentilisa rehefa mivavaka, raha miantso an'ilay Andriamanitra anankiray izy de tsy matoky hoe ho feno ny fiainany, fa mila miantso an'ilay Andriamanitra hafa indray izy. De rehefa azo le Andriamanitra ry mbola tsy natsotsika, andao indray atsotsika. Fa tsika rehefa mivavaka tsy zany, fa tsika matoky fa fantatr'Andriamanitra ny vavakintsika. De tandremo nefa fandraindray koa misy vavaky ny kamolahy, misy vavaky ny kamivavy. Andriamanitra ianao moa zany efa mahafantatra amin'ny momba ny fiainana rehetra ka ataovy re zay mety. Amen. Zany ndray vavaky ny kamolahy. Nisy mpampianatra anay zay doyen anay moa zany teny faculté de théologie. Tsika io izy rehefa miteny an'io vavaka nampianarin'ny Tompo io de io izy ny ataontsika hoe vavaka tsara indrindra. Ka rehefa io izy ny vavaka tsara indrindra de tokony io koa zany ny tsara indrindra amin'ny halavany. Ka rehefa mivavaka tsika zany tsy tokony mihoatra ny vavaka, tsy tokony mihoatra ny halavany vavaka, ohatry ny vavaka nampianarin'ny Tompo, ohatry ny rainay izay any an-danitra. Raha io izy ny ataontsika hoe vavaka tsara indrindra. De mahavarina, za tena varina mihitsy no manana ity toroteny ity satria manokana moa izy ity satria manindramindry Masera hoe anao pastera no mitondra ny hafatra amin'ny alady MAMRE. De rehefa miteny Masera ianao ny havatsika katolika ny tonga ao an-tsaina voalohany. De ahoana ary zany ry Masera katolika lay manao vavaka litanie. Misy vavaka atao tsenjery. Za taloha tamin'ny bonitra ny anatra tany Andry Masera. De bedy mihitsy ianao rehefa tsy mahitsenjery an'le vavaka. De ahoana ary reny zany? De namadipadika atao amin'ny internet teo de nahitra ny toroteny Papa François tamin'ny 2021. Tsy tadidiko tsara le daty fa tsy ny azoniko. Fa hoy ny Papa hoe, azafady amin'ny fiteny frantsay, ny vavaka ozy tsy baguette magique. Tanao zany efa miha protestanta ny katolika. Fa ny katolika indray zao ny protestant, azafady ny protestanta indray zao me katolika. Tena nazavain'ny Papa mihitsy, tsy baguette magique ozy ny vavaka. Ka ino no ampiasainao hanerenao na idongizanao, hanerenao an'Andriamanitra hanao zay mahadevolana ny sainao? Tsy zany ny vavaka. Fa ny vavaka dia resadresaka ifanaovana amin'Andriamanitra. Hoy ny Papa. Tsy lay tsenjery, tsy lay litanie. Fa ny vavaka dia dinidinika ifanaovana amin'ny Jesosy. Ary io dinidinika ifanaovana ao amin'ny Jesosy io dia dinidinika manome toky. Fa tsy mila manazavatra lavintsika amin'Andriamanitra momba ny zavatra ilaitsika, satria efa mahalala sahady zay ilaitsika izy alohan'ny hitondran'izany amin'ny vavaka. De zany ny fiovana ampianarin'i Jesosy atsika eto. Tsy ny halava ny vavaka, fa zany zavatra lava be sy entina maneho tsy fatokinan'Andriamanitra zany, fa ny fo tsotra manatona an'Andriamanitra, fa mahatoky fa fantatr'Andriamanitra ny fiainanao. Vavaka mamboly finoana, manatanjaka ny finoana, mahafantatra fa efa vonona ny hanome anao Andriamanitra. Zany toe-panahy takina amintsika rehefa mivavaka tsika.
mpiaraka amin'ny Masera eo zay mivady misy pasteur koa io tazako eto maromaro zay dia mba manentana anareo fa Masera akoatra ny asany andavanandro impirina reo Masera mivavaka isanandro inefatra miara mivavaka akoatra ny azy tsiraray any anefitranony any manana toe-panahy manana ataoko hoe fiadanam-po mihitsy tonga mivavaka ao amin'Andriamanitra dia tahaka ny mahita an'Andriamanitra eo anoloana mihitsy mizara ny fifaliana mizara ny mampalahelo fiainany zany mivavaka resaka ifankazarana amin'Andriamanitra fa tsika mantsy indraindray mivavaka efa olona sepotra mivavaka efa olona vizana mivavaka efa olona resy no mivavaka zany feritreretatsika azy fa nivavaka ry avako malala fiainany miteny aminareo mandrakariva hoe le hirany iraitsika teo tenin'Andriamanitra hoa mofo sakafo zany nytononkiratsika avany amin'ny Salamo 8:100 raha teo zany tenin'Andriamanitra ny sakafo afaka manao voko be andro any maraina dia tsy mihinana intsony ray raha tsy rapitso maraina mety an'izany ny sakafo sa tsy mety tena mety zany na hoe misakafo azo ao maraina dia rarivandray avao mihinana dia ny tenin'Andriamanitra zany ohatry ny sakafo fa ny vavaka ohatry ny rivotra iainana dia andramo hoe iaina be andro amin'ny maraina dia tsy iaina intsony ray raha tsy rariva maninona reo mety zany sa tsy mety fa ny fiainana atao isanandro isa-tsekondra isa minitra dia zany ny vavaka fifankazarana amin'Andriamanitra anampy anareo ny Andriamanitra afahanareo manefa izany inona avy moa le lesitsika teo raha ataondray mame nampianarin'i Jesosy atsika tamin'ity androany ity ahoana rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ahoana ny faharoa mivavaka amin'ny fahatokiana ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo ny fiadanany amen. Anasanareo andeha hivavaka isika ry avoko. Misaotranao zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Nilazanao ny teninao tahaka an'izany. Fa tokony hiavao, tokony mivoatra koa zay amin'ny fomba fivavaka. Dia misaotranao zay Jesosy tamin'ity androany ity, nampianarinao. Fa rehefa mivavaka dia ianao Andriamanitra ny ivavahana. Any aminao ny vavaka no atefa. Fa indraindray tokoa nge izay manamelo teny. Asaina mivavaka dia miteny hoe tsy mahay. Satria ny mpiaino sy ny mpijery no tazanay, fa tsy ianao Andriamanitra. Dia indraindray koa izay kefoka satria dokafan'ny olona hoe mahay mivavaka. Fa nampianarinao Jesosy androany hoe raha zany ny zavatra mitranga dia fa azonay ny valim-pitianay. Fa rehefa mivavaka dia tahaka ny manatrika anao Andriamanitra dia midinidinika sy miresadresaka. Fa rehefa zany no atao mitombo ny finoana dia tonga mahatoky fa mandray atanana ny fiainanay ianao dia mivavaka amin'ny fahatokiana. Misaotra Andriamanitra. Mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonana. Hotoriana mahitsy any ny filazantsara. Mampianatra anay hanam-pifandraisana. Fifankazarana aminao Andriamanitra hanananay fiadanana. Tonononay manokana ny fiangonan'i Jésus-Christ eto Madagascar. Maika moa ity andro anio ity, izay hitondranay ambavaka manokana ny fiombonam-bavaka ry Masera MAMRE, dia mivavaka aminao zahay ho azy miravavy avy ampitero amin'izy ireo ny fiadanana. Dia ny fifidianana sy ny antsonao azy ho amarinonao isanandro efa nanoka tena raha teo izy ho anao Andriamanitra. Dia maro ny zavatra entiny eo atongotrao Jesosy amin'ny vavaka izay asandratra izy ireo isanandro isanandro. Dia misaotra anao zahay manana azy. Vavaka aminao zahay no ny herin'ny rasoanao teo amin'ny hazo fijaliana. Aza ataonao misy marofy izy ho salama tsara.
fa eo koa ny fiatrehan'izy ireo ny fivelomany isan'andro dia ifaliany ane izay isasarany isan'andro anehoany fa tsara ny miaraka aminao. Mivavak'izay ho an'ny tanindrazanay ny zava-manahirana anay ankehitriny, iombonanay amin'izao tontolo izao, fikorotana ny tontolo iainana, tsy ampy ny rano nefa fiainana. Misaotra Andriamanitra rehefa mamaky ny teninao zahay, manomboka any amin'ny Genesisy hatrany amin'ny fiafaran'ny Apokalipsy, rano ny resaka. Da ampitoero amin'ny tanindrazanay ny fiadananao, ianao ny hamatra ahafahanay mitantana ny rano izay omenao anay isan'andro satria aina avy aminao zany. Isa-tokantrano isam-baravarana ho an'ireto zanakao reto, ireo nidona-pahoriana, sarak'olona irery, mila tsy hazako ny azy fijaliana, miaritra ny manahirana sy ny mafy amin'izao fiainana izao. Ampianaro izy, anana fizara-piainana aminao, dia mahafantatra ny mety amin'ny rehetra ianao Andriamanitra, na dia hiaino ny fahoritsainy fotsiny aza, kanefa mino zahay fa hainao ny manao mihoatra noho izany, dia taio ny fisasarany, ahafahany maneho ny fahatsaranao itokiny tahaka an'izany. Fa tsy ny manahirana anay ihany Andriamanitra, fa ny fifalianay indrindrandrindra, na dia ny tompon'androm-pahavelomana mbola sitraka ho havelomanay ihany aza, isaoranay ny anaranao. Ho marika ny fiombonanay rehetra, hameno raha teo izay tsy voataky ny vavanay, dia tianay ny mampiombony izany vavaka izany. Amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy anay manao hoe: Rainay izay ny an-davitra, ho amasinany ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-davitra. Meo anay ny miamina salasao anay, ary mamelahany elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondrana amin'ny fakapana, manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakany sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. So dia tinonareo ny afatra izay nomeny Jesosy antsika tamin'ity androany ity. Rehefa mivavaka dia ahoana moa ny fanaovana azy? Ahoana ny voalohany? Vavaka amin'Andriamanitra. Ahoana ny faharoa? Vavaka amin'ny fahatokiana. Ho hainareo any manefa izany, indrindra tsy handeha irery, tanterahan'ny Tompo aminareo zao tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy zao. Andriamanitra ny fiadanana ane, amasina anareo samy ho tanteraka, ka ho karovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jésus-Christ Tompontsika. Mandehana amin'ny fifaliana, mandehana amin'ny faherezan'ny Tompontsika. Amen. Masaho toerana gavako, isaory Jesosy namangentsika dia apetra ho aminy koa ny fiainanao. Ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Faitry sy ny Zanaka ary ny Fanahy.